Nanotatra teo anivon'ny filakevitry ny ministra omaly ny irako ofisialy tany Washington DC momba ny AGOA, tompon'andraikitra Amerikana samihafa nandray délégation tany an-toerana, isan'izany ny Conseil national de sécurité anivon'ny Maison Blanche, départementa mpanjakana sy vondrona arakasa samihafa toy ny AFA, FEMA ary AGOA Alliance, izay samy nanaovana ady sisika ny mbola hitohizan'ny AGOA roa taona aorian'ny ty taona ity araky ny tatra. Mpiasan'andrivony maro mantsy no mivelona amin'ny alalan'ity fifanarahana ara-barotra ity. Voaresaka ihany koa ny ampiroboroboana ny fiara-miasa manokana eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis sy ny momba ny hetra vaovao Adjusted Reciprocal Tariff. Nanokatra ny fionambe momba ny fiara-miasa itsinjara-pahefana eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa andian'ny fahatelo androany ny Flo Andrajoelina, nitondra fanatsarana sy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'imponina hoy izy ny fiara-miasa. Anamafy ny famatorana sy ny fiara-miasa eny fotony no tanjo ny fionana, fitantanana eny fotony sy fiatrehana ny fivan'ny toetrandro no loha hevitra amin'izany. Mitarika délégation mafonja frantsay ny loholona Michel Augier izay nilaza ny fahavonona ny parlemanta frantsay anohy ny fanohanana ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana eto Madagasikara. Maro ireo tetikasa efa nitanterahina ao anatin'izany toy ny tetikasa lalakely na ahafahana nanamboatra lalakely mirefy 7.6 kilometatra, foto-drafitrasa an-tanan-dehibe miisa 700 toy ny jiro anazavana ny tanàna, trano famakiam-boky sy toerana maitso, eo ihany koa ny lakan-drano sy ny momba ny rano fisotro madio. Nahazo andraikitra vaovao ny kolonely Ravelomanana Tahina nandritra ny filakevitry ny ministra omaly dia voatendro taleny ny ady amin'ny asa fampiroroana ny zava-mahadomelina ny eloka bevava iraisam-pirenena eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena izy. Tamin'ny volana Mey lasa teo dia noesorina tamin'ny andraikitra mahatalen'ny police judiciaire ny Gendarmerie ity manamboninahitra ambony ity noho ny fitsohan'ilay kolonely natao andromaso izay voarohirohy tamin'ny fametrahana cocktail molotov teo anoloan'ny pôle anti-corruption etsy 67 hektara sy ny toeram-piasana iray etsy Antanimena. Efa lehibe ny sampandrara amsahana ny fikarohana eloka bevava teo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ihany koa ny kolonely Ravelomanana Tahina. Ho tonga tsy hoe lao mananjary ny azo stafo ho fanitso ary simenitra, anampiana ireo mponina rava-trano, anarina indray ny trano fonenana izay ravan'ny afo ny alatsinainy teo araky ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, ankoatr'ireo fanampiana ara-tsakafo sy kojakoja samihafa izay efa tonga any an-toerana. Omaly dia traboina maherin'ny 500 sy ankizy mpianatra no nitolorana fitaovam-pianarana sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, nitoy androany ny fizarana fanampiana. Nahitana fiovana ny filarana misy ny Barean'i Madagasikara raha ny filarana vaovao navoaka ny FIFA androany dia eo amin'ny larana 9 no misy an'i Madagasikara, izany hoe niakatra toerana 7 raha oharina tamin'ny filarana teo aloha. Raha eto Afrika dia eo amin'ny larana 520 Madagasikara, aoriany Tanzania sy Komoro ary eo alohan'ny Mauritanie sy Namibia. Raha ny ety amin'ny ranomasimbe Indiana kosa dia mbola mitazona ny lohalarana amin'ny filarana trany ny Komoro izay eo amin'ny larana 720 aty Afrika ary 5 maneran-tany.